Manolotra ny arahaba ho antsika rehetra ary miarahaba manokana ho an'ny mpinsolamy ihany koa na tanteraka ny Ramadan. Raha ny vinan'ny toetry ny andro dia hita taratra mandrafitra ny toetry ny androntsika ny tsikonialy izay. Vokatra izany dia iainao anatin'ny volon'andro ririnina indray isika. Mahazo orana somary miatoato no motsiraka voany atsinanana. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny ilany atsinanany Madagasikara mety arahana herikerika manify mihitsy azy any Mangoro sy ny ilany atsinanany Analamanga. Na izany na tsy izany aza dia mety iseho ihany ny orana tandrifindrahona amin'ny fiafarany tolakandro na ny alina aty amin'ny atany ny fahatry melaka sy bongolava. Raha ny tombana makany amin'ny herinandro kosa indray dia mety hisy fandalovana rindrindrahona ao atsimon'ny Madagasikara ao ka miandrandra orana tandrifindrahona amin'ny faran'ny herinandro ny aty amin'ny fatra atsimo atsinanana anosy ary androy. Andao jerena amin'ny antsipliany ary ny vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Azo orana ny aty amin'ny fatra analanjorofo sy atsinanana andrahona ny ilany atsinanana ny Madagasikara mety arahana herikerika manify mihitsy azy zany ho an'ny Mangoro sy ny ilany atsinanana ny Analamanga. Amin'ny faritra hafa maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny na ivan-toerana kokoa iaby masoandro. Raha ny tolakandro indray dia saika ho maina ny akamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara fa mety misy herikerika ihany indraindray ny aty Mangoro sy ny ilany atsinanana ny Analamanga. Iverinandrahona mety arahana orana tandrifindrahona ny any Bongolava sy ny atany ny fahatry melaka. Ny orana tandrifindrahona nefa mahazatra any amin'ny motsiraka Sofia sy manodidina Sambramo dia tombanana iseho hatrany amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina. Amin'ny faritra hafa ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Ny vinan'ny maripana ao anatin'izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 4 na 9 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra any Mahajanga, Maheva-Tanàna ary Sofia. Eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré kosa ho an'ny afovoantany. Tafidina 10 degré ny maripana ambany indrindra tazantsika izany any Vakinankaratra. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny alarobia indray ary dia saika andrivotra aloha amin'ny ankapobeny ho an'ny afovoantany. Ny orana aty amin'ny fatra analanjorofo sy atsinanana kosa dia mitohy hatrany andrahona na andrahona mitsitokotoko ny ilany atsinanany afovoantany mety arahana herikerika manify ho an'ny Mangoro sy ny ilany atsinanany Analamanga. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa iverinandrahona mety arahana orana tandrifindrahona indraindray ny aty amin'ny fahatry Bongolava sy ny atany ny fahatry melaka. Raha ny vinan'ny maripana ao anatin'izay dia eo amin'ny 4 degré ny maripana ambony indrindra any Mahajanga sy Maheva-Tanàna. Eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Motsiraka atsinanana saika manodidina eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Amin'ny vinan'ny toetry ny andro ny alakamisy ary no amaranantsika azy dia saika mbola andrivotra hatrany aloha ho an'ny afovoantany. Ny orana miatoato aty amin'ny motsiraka atsinanana ihany koa dia saika mitohy hatrany. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny ilany atsinanan'ny afovoantany mety arahana herikerika manify izany indraindray. Ny faritra hafa ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny na ivan-toerana kokoa ingiaby masoandro ary afaka mitrandraka tsara mihitsy ny angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro ny any amin'ny ilany andrefany Madagasikara eny. Ny vinan'ny maripana ao anatin'izay dia manodidina eo amin'ny 4 degré hatrany aloha ny aty amin'ny faritra avaratra andrefana. Eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 4 degré kosa ho an'ny afovoantany. Dia izay indray raha ny vinan'ny toetry ny androntsika tanatin'ny 3 andro avy mamefy fotoana anao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.